Inty aho ranjaka vola mpanompo tsy mahasoa no finidin'Andriamanitra hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao andro krismasy 7 izao. Ndao hiarahantsika mamerina ny teniny amin'izay tamin'ny mpiandrio fahaizany fa ino afatra ho antsika. Dioka toko faharoa ny fahafolo sy ny faha120 atao mazava eny amin'ny écran zanako mba hahita izay tsy mitondra baiboly ary hiara-mamaky izany andininy anankiroa izany sika mianakavy mba sitrany manana toerany ao amponao zany tenin'Andriamanitra izany. Dioka toko faharoa ny andininy fahafolo sy ny faha120. Ny anarany tompo ary iny anjely taminy aza matahotra fa ino milaza teny somafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy miteraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy tompo. Amen. Aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy miteraka ho anareo anio an-tanànan Davida dia Kristy tompo. Fanaon'Andriamanitra maniraka anjely tahaka izany miteny amin'ny olona ary zany nampatsiviny Hébreu 7:12 hoe aza manadino fampiatrano mbahiny fa sasany tamin'ireny nampiatrano anjely fa iza malalina mba zany anjelin'Andriamanitra irahy miteny aminao. Aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo aho vaninandro iainantsika vaninandro efa mampisavorovoro ny sain'ny olona ka tsy ahaizany miainy tsoa hoe inona ny marina inona ny tenin'Andriamanitra amiko. Zao vaza mototra rehetra zao feno olona miteniteny milaza fa mafaran'Andriamanitra ho an'ny olona izy. Dia manetry tena aho tsy manatoerana anjely aho fa mpanompo tsy mahasoa hiteny aminao aza matahotra ao anivony zany misavovovo tsy aiza anao miaino zany avahan'Andriamanitra ny feony marina anambara aminao izay tena afatra ho anao amin'ity andro krismasy ity. Indro milaza teny somafaly aminareo aho anio dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Ny Andriamanitsika Andriamanitra tsy mba manavaka ary very tsara izy ary fomba fiasan'Andriamanitra miteny amintsika. Tsy hoe tany amin'ny mpanjaka izy nandeha niteny ny raha natany anjely ain'Andriamanitra natao zany hoe tonga dia any amin'ny mpanjaka any amin'ny faratampo ny fiarahamonina any fa taiza izy nandeha tany amin'ny mpiandriondry. Verina makao amin'ny fiainan'ireo mpaminany ny rahan'Andriamanitra maromaro tamin'ireo mpiandriondry hatrany amin'ny Mosesy mpiandriondry ary misy fanany fahaiza miandry ondry. Napetraka Andriamanitra tao anatin'ireny mpiandriondry ny rahany ireny nantsoiny dia nampiteneny tamin'ny vahoaka mba heverikely tao toejavatra zao
zay o fa tany amin'ny Herôda no tenenany anjely hoe teraka ny mpamonjy harom-panjaka ny Israely izy tany amin'ny Herôda nylazana am'izany. tena mifiatraiky an'izany ilazan'izany am-bahoaka ve Herôda? azafady mitoerany mihitsy ike izy anao alainy zazakely zany izy hoe ilaza am-bahoaka hoe efa teraka ao le andimy azafady contexte politique grave be zany hoe izy toerany mihitsy no ilaza hoe efa tonga ao le andimy tsy nitezana ny olombelony zany zay mahasoterana mifikitra eo hoy le dadabe ray fahizany zay za tsy aro fa tsy tany amin'ny Herôda ny anjely nandeha any amin'ny olon-tsotra any an-tsahany no nisehoany tamin'ny alalan'ny anjely nitenenany izany hoe aza matahotra ianareo fa milaza teny somafaly aminareo aho. Matsiaro aho nanirana Andriamanitra anjely any amin'ny Genesis 7:20 efa nandalovantsika tamin'ny lalako finoana zany ny tokony hitsaronareo tonga namangy any Abrahama tao olona 3 lahy tsaronareo ve zany hoy izy tena maty namangy any Abrahama tao olona 3 lahy dia Abrahama miresaka aminy ao ivelan'ny tranolay Sara vadiny aiza ao anatin'ny tranolay ao asa fanao ny vehivavy mihaimihany varavara ohatr' zany dia miresaka eo reo anjely ireo tamin'ny Abrahama amin'ny taona tahaka izao ho izy 3 raharaha tamin'ny Abrahama hiteraka zazalahy amin'ny vadinao ianao. Sara zany ao an-trano miaino dia maheno le teny hoe anina hiteraka zazalahy amin'ny vadinao ianao le Abrahama. Tena niny Sara mba makonia koa zany olona miresaka amin'ny vadiko zany zao zandrika zao hoe dia afaka hiteraka dia ino ny anjely hoe fahaizana vadiko Sara vadinao ao ihany izy hoe Abrahama fa iome Sara vadinao dia namaly Sara maneno izy hoe tsy nome aho ino ana dika ny ome rehefa ilazan-javatra misy karazany telo amanefatra ny antony hoe miome nilazan-javatra izy dia faly raha mahafaly le vaovao nilazan-javatra izy nefa miome fa ay nareo koa tsy mino izy miome izy nilazan'le olona zavatra fa anteny maneso an'le miteny aminy teniteny foana koa ianareo tonga ny anjely nanambara tamin'ny Abrahama hiteraka zazalahy amin'ny vadinao ianao ary raha nitsifino ny sarano raha zakasaky ny vehivavy tsy inao raha nitsifino ny sarano na raha satria tsy nino zany Sara ary ao maso ny tantara rehefa avy eo lasa izy mikeozikeozy tany amin'ny Agara misy zavatra fahafasaina zay nijey tamin'ny vadiko nanjay ny olona tamin'ny vadiko tao ka rehefa iresaka aminao dia manekendry sy zaza terakindry amin'io dia ho zanakay ndripa mivavika hina olona zay Agara amin'izany eny tompoko ity ny ankizy vavinao anaiko tompo vavinao ve niteny aminao tsy nino
zay nambaran'izy telo mirahalahy tamin'ny Abrahama Sara fa mialoha lalana kely amin'ny fanazavana ny hoe tsy anjely fianjely reo fa tena trinité masiny miresaka amin'ny Abrahama io Andriamanitra mihitsy miteny amin'ny Abrahama io fa tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao. Milaza teny somafaly tahaka zany ny anjely, misy mino misy tsy mino, karaha mba raisiko ny toeran'ny anjely ilaza aminao ao aza matahotra, dia misy mino dia misy tsy mino. Ao nge zany olona tsy mino zany ao tsy mino hoe aza matahotra fa ito milaza teny somafaly aminareo ao aniny. Dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra, tsy misy ankanavaka. Ianao ao amin'ny toeranao ao aza manava teny ianao zany natao andringetriko zany fa aiza ny anananay zay anaovanay fifaliana eto hoy ianao, satria ny eritreretinao zany fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra zany dia hoe gisa hono zany, vorontsiloza hono zany, kiraro hono zany sisy zany ny verinao ho ako hoe endriky le fifaliana sa tsy zany kory tsy zany mihitsy no fifaliana ambarany anjely tamreto mpianjony reto azany fahatosoana lehibe amin'ny fankalazantsika krismasy. Ny eritreretinareo eritreretin'ny olona fa ny atao hoe krismasy hoe andro noely dia fihinana-kanina zay tsy mihinana amin'ny matiantoka tena matsiaro fara fadiran'ovana mihitsy fa nanao krismasy zay ma tsy mihinana mba dia fenay koray azy misy tsisy krismasy mihitsy tao an-trano vomafy mihitsy ny anjely ny ran'Andriamanitra hiteny tamin'izao tontolo izao fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra zao entiko zao iny anjely nefa tsy mifanaraka tamin'ny ondinao be izy. Ny ondinao any an-dakozia, ny ondinao any anaty vilany, ny ondinao any amin'ny tongotrao kiraro, ny ondinao any akafa fa tsy nandray le hoe fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra fa mitohina izy tsiny azavaina izy tsiny inona angazy zany fifaliana zany fa mpamonjy niteraka ho anareo an'iny, mpamonjy niteraka ho anareo an'iny. Zany le fifaliana, zany le hitonga fifaliana ho an'ny olona rehetra mpamonjy. Tokony mba mijanona amin'izay migisa eo tokony mba mijanona amin'izay mivorontsiloza eo tsisy hidiran'izay mpamonjy mihitsy zany. Tokony mba tena mikirina mihitsy mikiraro amin'izany fa tsisy hidiran'izay mpamonjy zany fa mpamonjy miteraka ho anareo aneo an-tanàna Davida dia Kristy tompo. Ao mpanomananao lasa tena mitariny tompo mihitsy amin'ny mpianatra ny fiangonana sanatiavany vavy efa saika nivadika anti-propagande mihitsy lay nanafara ny fanan'Andriamanitra ataoko toerako tao. Ataontsika ho any amin'ny Zakaria toko fahasivy, Zakaria toko fahasivy, boky faharoa alohan'ny farany ao amin'ny baiboly fa nikena taloha mba tsy ho sarotra aminao. Avy any Matio zany ianao mandroso mba moramora tadiavina. Matio, Malakia, Zakaria toko fahasivy, ny andininy fahasivy. Krismasy resahany io io le vaovao mafalazainy anjely fa ho hitanao ny ilazany azy hoy ny mpaminany Zakaria: mifaliana Ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ary Jerosalema zanakavavy, ino ny mpanjakanao avo anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky dia zana boriky tanora. Zany lay anti-propagande asain'ny fanan'Andriamanitra lazaiko aminao.
lay mpanjaka ho avy lay nasaina zay le vaovao mahafaly ho antsika lay mpamonjy de Kristy tompo dia mpanjaka malemy fanahy sambatra lahy ny Israely na ny rahany mpanjaka malemy fanahy taingana boriky izana boriky tanora any fanazavany mpampianatra izy hoe ny mpanjaka tamin'ny andro farafakely ny zavatra tengenany biby tengenany dia sovaly anitsy mandeha rery ary ohatra nitakitanao iny anarabe zany am'izao fotoana ary tsy sovaly tsony zay fiara raitra indrindry de ny écrit blindé na inany eny ataonao io tsy maraitra an'iny ary mandeha mirifatra tsy misy aoko zany raha voadonan'iny ianao maty ho azy eo tsisy tribunal tsisy fitsarana tsisy hoe mamatitra zavatra manao zay nandonanao fa maty ho azy eo ianao zany mpanjakanao ndrisy mantsirytanitra ho soratra ato mihitsy zany indrisy rytanitra fa tsy manana mpanjaka malemy fanahy tahaka zany sika enganyeny notahin'Andriamanitra nialiny filoham-pirenena dia mba tonga any am-piangonana izy am'izao mora izao andrito tena anambaraminy fa misy mpanjaka malemy fanahy halaitaka ao mihevitra ny vahoakany ary zanaboriky tanora tsy afaka miazakazaka akory io ara mety fisahirana nitondra n'ilay mpanjaka mandeha ny malefaka kely zany Jesosy niakatra tao Jerosalemy zany ny enoy afaka namelatra ny lambany olona afaka nametraka amin'ny sapandofiany ny olona nanana fotoana mihitsy nakanesana teny an-dalana teny tsy mitotototo miazakazaka lay zanaboriky ny tengenan'i Jesosy mandeha miaraka am'izao dia hitakitany mpitondra am'izao fotoana dia mba hoe manao bay dia folona olo nefa manodidina azy am'izany a bay dia folona ino mikasikasiany iny kenao mba resy tanana kely iny izy misy tanana matanja be ino moa ny anarany zareo tao bokolozatra manitika anao tsy hikasika an'iny mba miverinao ray aman-dreninao iny mba tonga namangy anao so mba hitondra fiadanana so mba hitondra famonjena tsy mahita anao vary azy atsika ny zanaovany azy vary longola tadiavina amidy tsy azo dorana io so miverina mba ho tsy lo ihany rehefa avy eo indrisy rytanitra indrisy rytanitra io tsy voaray lay vaovao mahafaty aza matahotra ianareo aino ao milaza teny somafaly aminareo le fifaniana lehibe ho an'ny olona rehetra tsy voaray le fifaniana dia sorotry ny solomasoko somba mahita tsara anao so vahoaka tonga mankalaza krismasy zao vahoaka mipady fialofana amin'Andriamanitra vahoaka mipady famonjena amin'Andriamanitra vahoaka mitady lay Kristy tompo lazain'ny anjely ary tsara ny nataonao tonga ty am-piangonana ianao hitady an'i Jesosy hitady an'i Kristy nangena tongavanao aty mitady an'i Kristy ianao ino hany mpanjaka atsika
zany problema mirana valona tamin'ny fotoan'androny zany problema ny Herôda tamin'ny fotoan'androny fa misy mpanjaka hafa ao tonga hitonga ny vahoaka ary mety ho problema ny président ny république tsy tononoko anarany fa misy mpanjaka hiankina ny vahoaka ao fa tsy izy miankina ny vahoaka ary zany nanafaran'Andriamanitra ny Jeremia ampaminany Jeremia toko fafika ambin'ny folo andimy fahadimy hoe fa raha mahay tsenjery nareo sokafy voaozina izay olona matoky olona ka raha am'izao andro krismasy zao tonga hitady any Kristy ianao tsy olona hitanao maso tsapainao tanana ka sanatria mitaka anao zany hitokinao zany fa lay Kristy mpamonjy ianao mpamonjy niteraka ao anareo anio an-tanànany Davida ia Kristy to mpamonjy hanafaka anao am'izay nampianjeranao tany hanafaka anao am'izay ady mafy atre hanafaka anao am'izay mety ho zavatsarotra sedrainao any zany mpamonjy io izy mahita na zavatsarotra nateraka ny fitondrana ny vahoaka zany izy ny mahita na zavatsarotra ataony ny mpitondranao mihitsy zany fa ire mihitsy azy natongavan'ny Kristy hamonjy anao io ny fanontaniany sceptique ceux qui ne veulent pas croire hoy ny fanontaniany sceptique ona paster raha mpamonjy Kristy am'izao situation politique atsika zao ina no atao mo atsika ina zany no ataon'ny Kristy ho atsika misy mieritreritra ao zao eloika am'izany fanginanao zany hoe tonga de aongany Kristy olona io misy eniko ao amin'ny fanginanao ao avy Jesosy maniraka ny anjely tonga de mamorotra ny président tonga de manao hoe zao nataovy amin'ny vahoaka zany nieritreretinao a hoe Kristy mpamonjy miteraka ho anareo anio mivavaka nataoko rehefa hatry nandritsy ny herinandro sambatra zany mivavaka nataoko de hoe tompo tena mba atao manana lay fiainanao mihitsy reo manana ndraikitra amin'ny firenenay na silamo aza izy fa hainao mampiasa ny jentiny izy tahaka nataonao tamin'ny Kirosy mpanjakany Babilôny tahaka nataonao tamin'ny Artaxerxès nandivany Kirosy hainao nampiasa an'ireny mpanjaka jentrisy reny namonjy ny vahoaka anao de mba miasay anao tompo ao ampony ny mpitondranay de manonona anarana am'izay ao manomboka eo de anao koa manana anarana manana lisitra raha say anao de manana lisitra anaty carnet ny olana fotsiny a misy tsy fantatrao tsy ny lisitra izy moa no lisitry n'inony maly ranona ny lisitra atao a afako maly ny lisitra ranona indray no ao tsy fantatrao tsony ovina iny soloiny fa zay fantatrao tononony de angatao famonjena ny tompo fa ho azy kio ny famonjena entin'i Jesosy Kristy io fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànany Davida ho an'ny olona rehetra zany famonjeny zany hain'Andriamanitra atao koa mamonjy an'ireny mpitondro reny amin'ny vavaka nomeny tompo ahay maly zay tamin'ny 24 décembre nanaovako tsenjery miaraka taminao ny jaona toko fatelo andimy fahena ambin'ny folo hoe faton'izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra meno azy fa hanana fiainana mandrakizay de no aza vaiko taminao lay tsy hainao mihitsy tamin'ny fiainanao hoe fa inona nga paster zany hoe fiainana mandrakizay ho an'izay tonga ny aram-bavaka ao maly fa tsy hoe mpamonjy krismasy ihany de nahazo an'izao fanazavana ataoko zao hoe ny hoe fiainana mandrakizay tompo de fiainan'Andriamanitra
ny olona manana ny fiainana mandrakzay dia olona mitondra tena araka ny fanaon'andriamanitra fa izany nahariananao dia isika morona olona tahaka lerintsika araka ny tarehintsika tarehin'andriamanitra ianao manao ny fanaon'andriamanitra fa tsy hoe tarehin'andriamanitra ianao dia hoe zao andriamanitra zao dia ratsy tare ohatra ny oranjakavola io ny fanaon'andriamanitra no ataon'ny olona manana za fiainana mandrakizay zany engany hovaingin'andriamanitra isika tsirairay aloha zao tsika tonga miara-makalaza krismasy zao dia vonjeny tompo lay vaovao mahafaly ho atsika rehetra lay fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra dia kristy tompo enga hovainginy fotsika tsirairay toy ny lazany azy omaly hoe fa toy zao fa tena tiatsika andriamanitra ka nomeny zanalahy tokana mba tsy hovery zay rehetra mino zany adalan'andriamanitra tonga olombelona zany efa andriamanitra mitonatona mandeha midina ty tonga olombelona ty zay ny adalan'andriamanitra fa nataon'andriamanitra zany mba hamonjeny ianao nataon'andriamanitra zany mba nafahany ianao dia ho afaka amin'izay mamatotra ho afaka amin'izay mangeja anao ianao ary zany laynazay ny Isaia 1:1 fa iverenana kely fa mahafinaritra be lay fiovapo mitranga rehefa tonga ny krismasy raisina lay vaovao mafaly ekena lay kristy tompo dia tanteraka ilazay ny Isaia aminany 1:1 io ho atsika mandray zany kristy tompo mpamonjy atsika izy zany andiny faheniny ny andalandala anao anazava alohan'ny amarana tontolo tenika ary ny ambodia hiara-mitoetra ny zanak'ondry zany ve mba marina est-ce possible tsy avalony a normalement fa noho ny fiovapo misy tao dia afaka miara-moniny reo raha misy manana toetra ny ambodia zany tany dia afaka miara-monina amin'ny zanak'ondry rehefa nivafo izy zay nydikan'io leoparda iaramandry amin'ny zanak'osy tsy possible zany amin'ny maleoparda tonga dia arapany io fa novakina andriamanitra izy enganie le leoparda maramara toetratsy hovakina andriamanitra dia io fa ny fony dia afaka iara-monina amin'ny zanak'osy izy ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombokely mifahy hiray toerana alay voatsaina zany ombokely mifahy zany malemy taolana kely zany tonga dia rapaky ny liona zany raha azony fa raha nisy fiovapo tao nisy fionana tamin'ilay mpamonjy tao dia afaka miara amiray toerana izy raha misy manana toetry ny liona any dia hain'andriamanitra ovana ny toetra ny zazakely ny rokazy ary ny ombivavy sy ny bera iarakomana ny zana ny iaramandry ary ny liona hinana milolo tahaka ny omby tsy ovapo dikany zany misy zavatra tsy fanao mihitsy rehefa niona tamin'ny tompo izy nandray ny famonjena izy dia lasa fanao zany liona ve dia hinana milolo fa noho ny fiovana niona tamin'ilay mpamonjy dia lasa nihinana milolo izy faraparany fahitako fa efa mitady mijanony ianareo tsy te hiaintsony ny zaza minono ilalao amin'ny lavaky ny vipery azonao an-tsainy zany zaza minono ilalao amin'ny lavaky ny vipery tsisy fantatraonako zany vipery zany qu'est-ce dia tsisy manatany zany pasteur fa dia biby nena dikany zany fa tsy azonao an-tsaina hoe zaza minono no iaraka eo amin'io biby io tonga dia cuisine une vipère tonga dia maty io zaza io zaza minono zany tsy afaka mandositra fa no ny fiovapo no fiona tamin'ilay mpamonjy dia afaka makao amin'ny lavaky ny vipera ny zazakely ny zaza mitsahanono hanitsitra ny tanany ao amin'ny lavaky ny menarano mba nyramo kely dany anao makany amin'ny lavaky ny menarano dia tsy voy ao ny tananao tonga dia vita tonga dia zay sasany
avy tany amin'ny lelany menarana iny fa tanteraka zany satria nahita ilay mpamonjy ilay menarana ary tsy andratra na nimba eran'ny tendrombohitry masina izy fa ny tany hoenika ny fahalalànan Jehova tahaka ny anarona ny rano ny fanambaniny ranomasina. Zany ny krismasitsika fa hisy solofony tsimoka ao amin'ny taranaka Jese dia ahatanteraka izany fiovapo fanovana olona amin'ny toetra ratsiny fa afaka hiara-monina izy satria nahita ilay mpamonjy, nahita ilay nanafaka azy novan'Andriamanitra ny toetrany fiarahamonina tahaka izany no mandasa antsika amin'izao andro krismasy izao. Raha matsiarotsiaro anao ohatry ny vipely ny toetranao, matsiarotsiaro anao manana toetry ny liona ianao, matsiarotsiaro anao sanatria ambody tafy zanak'ondry ankehitriny, mandre zany afatry ny krismasy zany, mandre zany vaovao mahafaly ho an'ny olona rehetra zany, tsy akanavaka te hamonjy anao ny tompo, te hanavitra anao ny tompo, te hanova anao ny tompo mba hanorona fiarahamonina vaovao anjakany rariny sy ny hitsiny hoe ny voalazan'ny mpaminany teo ka hiarahamonina finaritra ny zanak'Andriamanitra. Engane ho tonga any misy atokantrano any zany, engane tonga any misy ampianakaviana any fa krismasy ohatr'izao misy ohatrany mba fantatra hoe misy tsy famille restreinte dadasinisy ankizy fotsiny fa mba mipaitapo miambina ao ny trano anankiray any amin'ny trano fidadabe sy nenibe nga zany sa any amin'ny fidadabe sy nenitoa tonga ao dao ny mpireitapo rehetra mba miaraka manao krismasy dia mba krismasy mpihavanana toy zany no entinao makao. Aza matahotra ianareo fa indro ao amin'ny lazateny sy mafaly aminareo dia fifalianao lehibe ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida Jerosalema, Jerosalema anao zany tanànan Davida zany akady fotsy zany resahany zany ao an-tranonao zany resahany zany fa mpamonjy niteraka anao ho anareo anio dia Kristy tompo. Amen. Misaotra indrindra tompo mankasitraka anao zay fa ataonao mankalaza krismasy tsy matahotra, tsy miorooro, tsy manahy satria Andriamanitra tonga mamangy anay tsy Andriamanitra mitratrevatreva, Andriamanitra tonga mamonjy anay mitondra fiadanana, mitondra fihavanana fa manova fo mampiara-monina anay mahatanteraka ny fihavananay ny noelinay tompo. Vavaka ho an'ny isam-piankonana, isam-pianakavia, isa-tsampana sampanasa asa fikambanana rehetra. Vavaka ho an'izao fiarahamonina misy anay zao mba ataovy mahita zany famonjenao zany kio lay solofony Jese mitsimokany itoeran'ny fananao Jehova
fanany fahendrena fanany fahazavantsaina lay fanany fiavanany hanjaka ao aminay tsirairay ao rava teo fisaratsarana rehetra rava teo ny tsy fitovipijery ao atokantrano ao rava teo noho ny krismasy lay efa saika ny boka ao amin'ny tokantrano misy anay vonjeo vonjeo zanakamo tompo Madagaskaranay ty ny vahoaka malagasy manomboka hatrany amin'ny mpitondranay filoham-pirenena sy ireo manodidina azy eo manolo-tsaina azy mampanao taofona azy mandalo hatrany amin'ny premier ministre sy ireo ministre ireo lehiben'ny kabinetrany hatrany amin'ny ministera tsirairay raha mba misy olona koany mitonona ho kristianina raha misy olona any milaza fa tsy mahalananao Andriamanitra hitondray zao vaovao mafaly zao fa natao anazy fio ianao Kristy mamonjy zao tontolo izao halleluja amen